Akafaliana indray ny tsy dia ny fandarana zahatany ny tokantranontsika androany. Miaraba antsika rehetra ary etỳ am-piandohana dia manasa antsika naraka ny fandarana hatramin'ny farany. Mbola vitsy amintsika angamba efa nitsidika na naheny fotsiny ihany izany nosy kely antsoina hoe Antsoherobory izany. Izy ity dia nosy kely anankiray any andrefan'ny Mahajanga misy anazy ao anatin'ilay fokontany antsoina hoe Boeniaranta, commune Tongomenan'ny Bevary ary ao anatin'ny distrika Mitsinjo. Amma vitsy-pahalala izay dia mbola azo lazaina hoe vierge ilay nosy satria mbola tsisy tanàna eo amboniny, mbola tsisy foto-drafitrasa ara-mpizahatany na ara-panjakana. Kanto dia kanto nefa ny toerana satria ankoatra ny ranomasina sy ny tora-pasika dia anisan'ny toerana manana ny tantarany izy ity eo amin'ny tantaran'i Madagasikara. Talohan'ny taonjato fahaenina amby folo dia tany amin'ity nosy Antsoherobory ity no nahatongavan'ny Arabo voalohany tany amin'ny faritra andrefan'iny, tany akaikin'ny Mahajanga iny izany nivarotra moa izy ireo ary nandimby azy ireo tao aorianan'izay ny teratany Eoropeana ary indrindra ihany koa ny teratany Sinoa nanao izay serasera ara-barotra izay. Ankoatran'izay tantara izay dia mbola hita any amin'ity toerana ihany koa ireo vakoka izay navelana izay fisian'ny Arabo izay, anisan'izany ohatra ny tao-trano ny antsoina hoe fiangonana na moské, teo ihany koa ireo akora izay nampiasain'ny Arabo talohan'ny taonjato fahaenina amby folo tany izay. Fitsidihana ny nosy Antsoherobory sy ny tantarany ary ireo vakoka izay mbola hita ao aminy ireo ny fanadihadiana izay noman'ny ekipan'ny zahatany ho antsika androany. Arao avy hatrany. Mazalaga amin'nova, hoy ny portugais, nouveau macelage hoy ny frantsay, anarana samy antsoiny ny mpiantsamy mpakavatsy, mpanakalo, mpandroba, nandalo tao amin'ny nosy Antsoherobory tamin'ny taonjato fahadimy amby folo sy fahaenina amby folo no hitondrany zahatany antsika. Fianakaviana vitsy sisa no mahalala ny fisian'ny nosy kely antsoina hoe Antsoherobory zany ato amin'ny faritra Boeny, fokontany Boeniaranta, commune Tongomenan'ny Bevary, distrikan'ny Mitsinjo no misy azy, atao adiny roa amin'ny vedety kely haingam-pandeha miala ny Mahajanga renivohitra. Raha mbola tsy voavalinao ny fanontaniana hoe inona no nahatonga ny fiantso hoe Boeny ny faritra Boeny hatramin'izay dia hamaly io fanontaniana io ny zahatany hataontsika eto Antsoherobory. Ny Arabo no voalazany tantara fa teratany vahiny voalohany tonga teto Madagasikara ka nanoro-ponenana sy nanao seranana ary nanorina tobim-barotra tamin'ny ilany avaratra Atsinanana, avaratra andrefana, hatrany atsimo andrefana, manamorona ny Canal de Mozambique na Canal de Madagasikara. Tandrify elo-drano na bay sy nosy kely tsy lavitry ny sisin'ny tanin'ny Madagasikara no tena nanaovan'izy ireo fanorenana foto-drafitrasa sy toeram-ponenana. Tsy niditra antany be ny andiany Arabo reto amin'ny fahatsapahany tena fa vahiny na mpiavy ka nahatonga ny fiantsoana azy hoe anti-alaotsy lasa antalaotsy na antalaotra ankehitriny. Teny Arabo midika hoe homme d'outre-mer amin'ny fiteny frantsay. Elo-drano ny Ampasindava, Narinda, Mahajamba, Bombetoka ary Boeny no tena nifaharany talohany nahatongavan'ny Eoropeana teto Madagasikara. Mba ahazonan'ny tantara dia hamarino tsara amin'ny sarin'ny tanin'ny Madagasikara ireo elo-drano voatanisy ireo, asio marika ny elo-dranon'ny Boeny fa efa mamaly amin'ny ampahany sahady ny valin'ny fanontaniana na haboeny ny faritra Boeny teo ny fahafantaranao ireo elo-drano ireo. Hotoizantsika ny tantara avy aiza ary izy ireo Arabo voatonona matetika tato amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ireo? Tahaka ny andiam-piavy miaraka amin'ny fianakaviana maromaro na colon tonga amin'ny faritra iray ao amin'ny firenena iray, ny fahatongavan'ny Arabo sy ny findrafindrany monina tato amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara. Sahalahala amin'ny vondrom-piarahamoniny mpiavy menonita any Amerika fovoany ao Meksika, Paraguay, Bolivie iny raha amin'ny vanim-potoana misy antsika izao. Ny mpikaroka ara-tantara, ny mpahay arkeolozia dia samy nanamarina fa fianakaviana Arabo avy any Bokdadi, any Basra, na Bassora any Irak ankehitriny izy ireo, izany hoe avy any Moyen-Orient na makivaky ny Golfe Persika tandrefina faritra atsinanan'ny Afrika dia nanoro-ponenana tao amin'ny elo-drano somary atsimotsimony Mombasa any Tanzania. Pangani no anaran'ny tanàna noforon'izy ireo tamin'izany tany an-toerana ka lasa raikitra anaran'ny renirano amin'io elo-drano io mandraka ankehitriny. Hassani no anaran'ny raim-pianakaviana nitarika avy any Bossora fa rehefa nahazaka fitariana ny zanany roa lahy atao hoe Amadi sy Kambamba dia nanangana tanàna teo ampitany nisy azy ireo tany Pangani ihany Kambamba, zanany lahy faharoa ka nataony hoe Boeny ny anaran'ny tanànany. Boeny na Boeny
dia teny bantou midika hoe toerana vatoina na be vatovato, lieu de pierre amin'ny fiteny frantsay. Nanapa-kevitra ny hifindra-monina indray ny zanakaroalany Hassani Taopangani Mombazar rehefa natetika ny fanafianana hazo azy ireo ka niantra natao amin'ny elodranony Ampasindava ao Nosy ankehitriny. Mailaka Mardoka ankehitriny ao Nosy Be no tanàna fonenana tamin'izany tany amin'ny taonjato fahasivy. Foto-drafitrasa amin'ny endriny arabo, fasana, moské ary fiantsonany sambo voalohany teto Madagasikara ao no mbola profin'ny tantara. Ny any tombony fianakaviana nandroso ny varotra antom-pivelomany arabo-piavina Antalaotsy ka namorona tanàna sy tobom-barotra tao Langany ao Nosy-Manja teo amin'ny elodranony Mahajamba i Amady. Langany anaran'ny tanàna voalaza fa misy ifandraisany amin'ny Pangani anaran-tanàna nomena tany Mombaza. Tanan-dehibe no sady fohy be mbarotra nanana ny naizy azy i Langany talohan'ny taona 510 natongavan'ny Portugais teto Madagasikara. Voalaza fa ny andiany tafika notarendry Tristan da Cunha sy Fernand d'Albuquerque Pakavatsy aty amin'ny sisin-tanin'ny Madagasikara no nanafika sy nandoro ny tanàna tamin'ny taona 1910 ka nanjavona mandraka ankehitriny. Nifindra somary ny anatsimo indray ireo arabo Antalaotsy nanorona tanàna sy tobom-barotra vaovao teto amin'ny nosy kely antsoina hoe Antsoheribory na Mazalagem Nova ato amin'ny elodranony Boeny. Ny hoe Mazalagem dia nilazan'ireo mpiantsambo Portugais ny tanàna tandrify ny elodrano. Izay no niantsonany Langany ho Mazalagem Velho, Antsoheribory ho Mazalagem Nova noho izy tanàna sy tobom-barotra vaovao. Fa mety isy fandraisany amin'ny hoe Majenga koa ve tsy nahitana tantara ny manamarina io. Roa ny tanàna no nenana teto. Izany hoe ankoatry ny Nosy Antsoheribory dia nanao tanàna tao hoe Boeny teo amin'ny sisiny tany ben'ny Madagasikara miatrika ny elodrano ny Antalaotsy. Antsoina amin'ny teny frantsay hoe village satellite. Nataon'ny taranaka Antalaotsy nanorom-ponenana teto Boeny indray ny anaran'ny tanàna noho ny toerana voahodidin'ny vatoharana récif corallien mandraka ankehitriny dia elodranony Boeny no fiantsony elodrano raha lasa Boenyaranta ny anaran'ny renivohim-pokotany eto ampitany Nosy Antsoheribory. Tanàna nisy mponina mahery ny 7,000 isa tamin'ny taona 1770. Teto zany no niandoha ny fiantsony faritra hoe Boeny ho valin'ny fanontaniana napetratsika teo aloha ka tonga soa eto Antsoheribory toerana hanaovantsika fizahana miaraka amin'ny tramany hantomboka eto amin'ny moské tranaina ato amin'ny faritra Atsinanan'ny Nosy. Antsoheribory zany ino anaran'ity tanàna ty. Ke arabo zany voalohany nipetraka teto. Dondongo tagny amin'ny taonjato tagny. Satria mbola talohan'ny fampanjaka zany lefa teto reo tamin'ny tanàna ty. Ke ty zao moskety. Ke misy trano maromaro koa zany fa mbola jeretsika eo boka eo. Hatramin'izao tsy maintsy hajaina tahaka ny moské rehetra ho itramany ny fepetra eto amin'ity moské ravy ity noho ny hasiny. Tato amin'ny trano tsy lavitra ny moské ity no heverina fa nipetrahany sultan na ny mpitarika fanjakana arabo Antalaotsy taty Antsoheribory araka ny fikarohana nataony archéologue frantsay iray Pierre Vérin ny taona 570. Ty zao arakaraka an'le fijerevantsika plasy reto trano talohan'ny fampanjaka. Mbola tsy tonga tamin'ny faritra ty zany mpanjaka fa mbola tany Amenabe. Fa efa talohan'ny mpanjaka ta Amenabe zany efa teto arabo reo. Talohan'ny 1700 efa teto ny arabo. Nitovy tsy misy fiavahana amin'ny foto-drafitrasa nisy tao Langany ny fanorenana nataony arabo Antalaotsy teto Antsoheribory. Mifangaroaro ny endri-trano sy tao-trano arabo sy swahili fa nivoatra kokoa noho ny tany Langany. Fomba fagnamboarandreo le trano somary gagagaga kely zay le madinidiniky tafara. Hoe namboarigny amin'ny ciment zany le raha nefa tsy ciment le raha fa ohatra ny taolana tsy haiko sokay tsy haiko ino raha ty fa ty zany le raha nampiasaindreo fa le vato nalaindreo teto Antsoheribory nagnamboarandreo le tranondreo jiaby. Manamarina ny lazain'ny tramany io ny fikarohana archéologie natao teto Antsoheribory. Ny vato dia nendahana tamin'ny vatohara tandrify ato amin'ny elodrano
novakivakiana araka ny abeny ny sokay koa dia nokikisana avy amin'ny vato hara afangaro fasika no natao feta nanambarana ny vato sy nandalorana ny rindrina fomba fanorenana tsy niova tamin'ny toerana rehetra nandalovan'ny arabo taty amin'ny faritra Océanie Indianina. Ny alebeny le trano aloha zany 3 metatra sy 4 metatra eo ny nandrefisanay azy de ny haavony tsy de mihoatra loatra ny 2 metatra sy sasany fa ny zavatra mbola voajanahary amantarana sy manamarina fa nandalo teto ny arabo de ny fisian'ireto ficus sy ny fisian'ny baobab amin'reto tanàna eto Antsoherobory reto. Raha ny fahitanay azy ity zao lohan'le trano ty misy ty joroky ty de ny mur moa zany na ny matevitevina ihany angambany eo mihoatra ny 30 cm eo ny rindrina de ty zao misy ohatrany boribory zany ty olala ohatrany boribory ty zavatra ty angamba hoe nisy varina mitahirizana zavatra tanatin'ty tato de fa le vato aloha zany zay ny itadiavana ny fikarohana amin'ny toerana tahaka zao nanatambarany an'le vato tambatra tsara tamin'le tany ohatrany tsy ciment io sady sy le batara reny koa. Ny trano aloha zany de betsaka fa mety hoe nisy toeram-pivarotana misy fatoriana n'olon-dehibe misy fatoriana zany misy hoe misy koa hoe ny trano fisakafoanana fa raha amin'ity zao mety hoe olona teo amin'ny ataontsika hoe olona 10 tao manko mipetraka tamin'ity tsika misy raha anankiray mitokana de misy an'le midirantsika teo de ato koa nareo mahita an'le ngezangeza koa ty fa ny havan'le barabarana atao mitovitovy dôly misy hoe ngezangeza ry anankiray ry misy efitra anakiray 2 3 efa tamin'ity le trano ato de anakiroa zany mitokana ato le bebe le efitra efatra azo eritreretina zany nahatonga ny hoe le trano eto Antsoherobory misy baobab foana de misy ficus moa zany isan-karazany tsika manana 3 eto Madagasikara eto ny ficus fihaminy alalany maro azy azo eritreretina zany fa ny baobab de noho izy azo hoanina fanafody plante médicinale zany de tsy ny afaka tamin'ny arabo de le voany le nohaniny iny no lasa no miparitaka teto amin'ny manodidina teto de reo no maniry amin'izao fotoana zao. Ny baobab de baobab za raha ny amarony sy ny haleben'le baobab eto reto tena manaporofo tsara fa efa ela de ela tany amin'ny 500 taona 800 taona misy atsika zao no toeran'ireo nipetrahan'ireo arabo reo teto de amin'ity place ty zao toerana misy anay ty teto no nangonina ny entana rehetrarehetra de namidy any amin'ny tanànany Mahajanga namidy any Bonamary amin'izao fotoana zao namidy amin'ny tany Katsepy amin'ny toerana manodidina zany satria ty nosy zany hoe tsy nisy olona mipetraka teto ankoatran'ireo arabo reo tamin'izany fotoana zany de eto izy no mamatsy entana amin'ny eny amin'ny sisitany zany manodidina akaikikaiky eto fa raha reto trano reto zany tena mafy ny fahitana anazy ny nandrafitana azy sy ny akora nampiasan'zareo tamin'izany zany hoe akoatrany fafinaretana azo amin'ny alalan'ny fizahantany tokony atao na tokony ampandrosoana amin'ity toeran'ity Antsoherobory dia ny tantara fezin'ny fisiany reto trano eto reto koa de isany anankiray mampitsiry foana ny anaovana fikarohana amin'ny toerana tahaka zao eto Madagasikara. Baobab ty le voana baobab ohatr'izao izy reto zany
de tsika saindrasaindra ny mampisy ny ty hazo ty eto amin'ny tanàna nisy arabo teto amintsika ty satria tadidio fa ny anarana hoe baobab de avy amin'ny fiteny arabo izy io bohibab fruit à multigraine izy ty zany baitombony le misy passepodium ty baitombony le baobab maniry eto foana de tamintsika eto izy de aleo asan-janahary no ampaniry azy ndray mandeha ala maina ny ankabetsahany zava-maniry eto Antsoheribory velony eto hatramin'ny anana ho hitramany tamin'ny fotoana nipetrahany ray aman-dreny ny teto Antsoheribory 30 taona lasa ny velomany gido sy vorona maro ny toerana kotaba na haza no heverina fa tsy ahitana izany intsony eto Antsoheribory ty vovo ty zany vovony arabo rô teo de fa tratran'olo jiaby teto de rano ty zany ohatrany mandalo ambany eo izy mahitsy baketo jusque mahazo amin'nosy raiky igny ary ty rano ty zany avy Boeneranta mandalo Antsoheribory jusque Tsoerindava tsisy place misy rano mamy koa tsy eto ohatrany karaha misy tuyau nefa tsy tuyau fa lalan-drano mamy mandalo eto jusque tonga amin'nosy raiky Antsoerindava ary agny tsisy ato tsisy fa ty rotiny tifo mbola vovon'ireo arabo teto taloha nipetraka fa tafara zany magnavao mampiditry bidon satria nisy navy niompy bengy dadilainay ireo teto ty koa ndre angalagna rano ny bengy tamin'ny fanomanany ity fanadidiny ity de vitsy ny mpitondra vedety tao Mahajanga no nahafantatra ny toerana izay nahafantatra dia natahotra fa malaza misy matotoony fa ny tena marina dia ny fahasarotany fidirana sy fiantsonana eto amin'ny elodranony Boeny no antony voadidiny harambato manko i Antsoheribory ka raha tsy zatra na tsy matianina tsara amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina ato ny mpitondra dia mety ho rendrika tsy nisy nampatahotra nefa zany tamin'ity diany zahatany ity no ny fahafehezan'ny tramany ny fifamoivoizana an-dranomasina manodidina ato ty zao devant eto ty zany porondry zareo teo ty de eto zany coin afaka mitsofoko zany le botrikotria miditra eto de eto rô magnontsaka entagna mitatitra entandreo tagny agnatiny le place magasin ndreo ke amin'ny velan reto manodidina place ty vato de eto rô nagnamboatra ty place ty lasa tsisy vato zany amin'ny couloir kely ty tsy mihetsiky zany le rano eto tafitsofoko tsara zany le botry miditra eto de eto mitatitra enta mandeha any zay naventy hoe lasa poro izy tsy tonga ho azy ny fidianany anio fa nataony fiantsonana eto noho ny fisiny ty resif ty eto na vatoara miaro an'le tanàna ato sy moramora iantsonan'le botry tamin'izany fotoana namboarina sa voajanahary ilay fiantsonan'ny sambo tokana ato anatin'ny elodranony Boeny nasehon'ny tramany teo tsy nahitana ivoka-pikarohana manamarina io fa raha amin'ny maso mijery dia sarotrarotra ihany ny namakina izao vato na resify miodidina ny nosy tandrifiny ilany atsinana amin'izao faritra vokatra alaonko eto Antsoheribory ny fipetraky ny fiantsonana teo sy ny trano heverina ho fanangonana entana tsy lavitra azy no mampitombona ny fanazavana nataon'ny tramany teo satria vao niala ny toeram-piantsonana teo ny fizahana dia nahitsy teto saika mikatona avokoa ny zoro efatry ny trano eto izany hoe tsy de ahitana faritry ny varavarana na varavarankely entana toininy zany no nangonina na nampirimina tato efitra manana endrika boribory toa vita amin'ny beton zara raha misy fitsofoany ity no nisarihan'ny tramany nieritreritra hoe mety ho inona no nampiasaina ity efitra ity tamin'izany taonjato fahenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo zany ny nanamarika ny tramany tamin'ity efitra ity tamin'ny fahazazany nandritra ny nipetrahany ray aman-dreniny teto Antsoheribory dia matetika latsaka ao ny osy na bengy fiompiny ray aman-dreniny teto fantatra hoe fasana sa trano satria mety dolo le efitra isaky ny efitra zany mety dolo mety koa nampiasana tamin'ny fitahirizana sakafo angambany na fitahirizana entana fikarohana mamaly an'izay
Ny fikaroana indray dia milaza fa isan'ny toerana natao famolahana olona hamidy na hatakalo hatao andevo haondra ny Compagnie des Indes Orientales ny teto Antsoeribory ka asana izany no mampikatona ny rindrina efatry ny efitrano eto. Ny fikaroana nataon'ny archéologue indray dia mampiseho fa mety ho molina nanamboarana vazy lehibe ireny ilay trano manana endrika boribory fa izao raha natsikaritra nareo dia toa iva daholo ny trano nanaovantsika fizahany teo raha tokony ho 2 metatra mihoatra hatramin'ny tafony. Ty ohatra ny karanta ty tambany tany. Ty mandeha tam fahitako azy. Izy io latsaka ambany agny. Ty zao ty teo iny tagnatiny tany ino natonga bengy. Ty amizay mbola tambonimbony. Bengy mako mahazo anreto. Ita tafandeha izy boka ato. Agny amizay tsy afaka mipody. Zay fandeha izy. Fa reto raha reto may laligny fa reto tambonimbony izy reto. Manino izy ne lalina? Le tany zany may mitombo. Boka amreto. Boka am raviny hazo zao. Jerevinareo ato ty teo lalina be tagnatiny tagny zao. May miboka ato amizay may ambony karany ko. Fa ty tambany be tagny ty. Ty ohatrany karany tamizay aty. Ty zao ohatrany raha karany ty. Izy io fa toto. Ty donc mandalo eo amin'ny 10 taona na 10 taona. Ko tsy may tsara direct fa le fasika io. May manonga fasika. Tahaka ny toerana sy tanàna nisy nonina rehetra eto ambonin'ny tany, misy fasana karazany 2 eto Antsoeribory. Ty zany no eritreretinao hoe fasana. Ty zao ny karazana hoe La Croix. Rampijery anao iny. Iny zany le vatan'le olombelona amilezona eto iny. Iny makany iny. Azo eritreretina surtout ny fasan'le arabo satria manakaiky an'le tanànany, manakaiky an'le tranony. Mbola isy fasana koa rehefa zao jerentsika fasan'ireo makoa na ireo afrikana niasa tamin'ireo arabo na nentin'ireo portugais namidy tamin'ireo arabo na nentin'ireo arabo namidy tamin'ny mpanjaka sakalava tamin'izany fotoana zany taty aboiny. Noho ny fitombon'ny fasika me manototra tsikelikely ny fotodrafitrasa teto Antsoeribory zay dia hina ilentika afaka ataona vitsivitsy ireto fasan'ny reto. Fotsy mangarangarana ny karazam-pasika misy eto Antsoeribory mampite hilalao mihitsy fa noho ny fahamaizan'ny tanàna vokatry ny ady tsy fantatra sahabo ny tany amin'ny taona 570 dia somary manompo volovolon-davenona amin'izao ny tora-pasika. Samy tsy nisy nahay ny antony naharava ny tanàna teto Antsoeribory ny tantsambo sy kompania mpisera varotra sy olona tato amin'ny ranomasimbe indianina tamin'izany vanim-potoana izany arak'ireo voka-pikaroana izay nandalo tambanimasonay tamin'ny fanomanana izao fandarana izao. Fa mety ho firoboroboan'ny varotra sy fifandraisana tao bombe toka ny fanaovan'ny fanjakana sakalava tamin'izany sy ny mpiantsambo Europeana lasa nitondra sambo lehibe sy mahazaka entana maromaro kokoa no antony na ny anitsabaka tamin'ny varotra nataon'ny Antalaotsy ny fanjakana sakalava. Mbola mitoy ny fikaroana. Reto zao entana nentindreo bokagny amidy am'le mpanjifa zany reto entana reto. Zegny ny tsy lafo moa. Sendra reo nandia dia tsy maintsy misy hoe potika ny tavela zany eto. Ary maromaro zao fa santion fotsiny zany nentina ity mba alalantsika azy hoe regny marigny santion misy sarisary nataondreo amin'ny raha reto. Ohatran reto zany varotra maromaro zany le izy fa reto zany no varotra sarotra simba zany tavela hitanay maso eto. Mbola tsy vitan'ny Madagasikara reto. Sady tsisy ankora karaha ohatran reto eto. Le entana de atakalo reo boko mitondra koa mandeha amindreo agny le entana baka Madagasikara andesina agny. Reo boko agny koa magnavao mitondra aty manakalo. Ato amin'ny ilany atsimo eto Antsoeribory no misy ny fasana faharoa eto amin'ny nosy. Betsabetsaka kokoa ny milevinato raha oharina tamin'ny iray voalohany teo sady misy itovizany amin'ny firafitry ny fasana Swahili ny soratsoratra sy haingokaingony. Azafady dadilay fa misy raha karoinay aminareo ato, anareo mako ato, anareo ngojy ato. Misy mpiziva koa tsika amin'ny lafiny agnila ao. Ao anareo solopay
tany Kambamba ao anao Musea Mady Koera eto zao tramany mitsanga eto mangataka aminareo hoe ino raha ataonareo eto fa misy raha karoinay ato agnajary anareo sary mbo anenty anareo mba hitany vazaha reo mahitany kasikara namatsika eto tanindrazantsika ka zay avenay eto fa tsy ndeha kodanareo zahay io dia zay fa zay koa izy aminareo jiaby ao ke reto zao ngojy makoa zany olo reto teo samby baka an'Afrika agny navy eto niaraka tamin'ny arabo taloha reo ty le olobe-ndreo tagny navy eto nangala fasagna taty taranaka andreo navy namonjy eto ke maro be zany tsy hainay loatra zany le tantarany tao fa zay mahay fo Solotoany Kambamba mbola ato milevy amin'ny place ty ato niaraka tamin'ny olo reo tao ary mahay tantara fa tsy tratranay le olo fa zay magnano zay ny tokony tratranay zany andesinay magnazava raha ty ato ke ato fasagnan'ny ngojy makoa ny fandraisandreo taloha tany fandraisana ndraiky Boeneranta ndraiky Antsoherbory na tonga andreo tafitry teto tamin'ny place ty arabo mitondra teto fa karakory ny aviandreo teto raha araka ny zao mandinika aloha ohatrany arabo misy ndro mitondra andreo teto le olobe taranaka reto samby teto ro zany mihasa teto dia amizao tsika miteny zao zany mbola misy taranaka n'olo reto ndraiky fa tafara fa rabo ma fa lasa noty vina nisy nandeha farany tato raha araka zao mandinika zany tamin'ny 1990 teo ndraiky zao efa niala taty zao tsy dia hazoko honogno loatra tafara fa teo azaoko hoe Musea Mady Koera tato nalevindreo tato fara nagnaraka ry dadilainy tato io Solotoany Kambamba io dadilainy tato ino mahasamby hafa ny izany taloha le fasanao sa le fasanareo ato taloha regny vo betibetiky regny vo tsy haingana be regny vo tsy ela fa reto ato taloha dia miaraka amin'ny sasany efa totoko zany eto regny misy vatovato reo fasana jiaby izy reo teo azo sokajiana ho toerana manana ny maha izy azy aty Afrika sy ato amin'ny ranomasimbe Indiana i Antsoherbory noho ny tantara sy vanim-potoana otrehiny eto mandraka ankehitriny tombony ho antsika malagasy ny fananana azy ho vakoka ho an'izay mahafantatra naliana amin'ny mahanosy mahafinaritra azy dia efa misy tsikelikely ny teratany vahiny manao fizahana eto Antsoherbory fomba anankiroa no azotsika miazo an'iny toerana nosy Antsoherbory iny eo aloha voalohany indrindra ny sambo miainga eo Majunga mandrapahatonga any amin'iny nosy Antsoherbory iny fa azonao atao ihany koa mandeha fiarakodia miampita amin'ny baka makeo Akatsepy dia avy eo mandray fiarakodia mandrapahatonga any amin'ny le fokotany antsoina hoe Boeneranta avy eo indray mipita lakana dia tonga any amin'ny toerana iny araky ny nanarahanao azy teo dia kanto ny toerana madio mbola milamina ary indrindra ihany koa zany hoe mahazo fahafinaretana ny maso voky ihany koa ny saina rehefa makany Majunga antsika miala sasatra dia azontsika atao tsara ny mampiditra n'iny fitsidiana nosy Antsoherbory iny ao anatin'ny programantsika dia mametraka ny mandrapitafa aminao indray ao amin'ny fandaharana manaraka fa mialohan'ny tena isarahantsika dia isaorana ny fikambanana teratany nanampy antsika tamin'ny fanatotosana ny fandaharana iny tsy adino fatolorana fisaorana indrindrindrindra ianao tany atokantrano tany nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa ao aminao indray ary amin'ny fandaharana manaraka veloma tompoko